Misatra ray titsika soritana ihany amin'ity raharaha ty namana Pierre Older satria hoarahantsika rehefa avy eo tsy ny fahavitan'ny asa no zava-dehibe amin'ny fanjakana misy ankehitriny fa saiky propagandy avokoa. Nde ho jerentsika nge namana Pierre Older ny zavatra miseho tao anatin'ny heritaona zay, izany hoe na vangongo ny fako na tao avy be ohatrany tendrom-pohatra de mitapatapa ny olona rehetrarehetra de mialany amin'izay zoro io zany le HVM le fanjakana hery rajonaromampianina, zany hoe ataony mihitsy zany zay azy ahitany vahoaka totsika hoe atesitra n'le vahoaka, tsy ahafaly an'le vahoaka, de rehefa aveo zany le vahoaka eritreretina zaza kely de iny amin'izay le fanjakana mihetsika hoe andeha rofotsika amin'ny fako de ho faly reo vahoaka reo, propagande zay. Fa raha raisitsika tamin'ity lalanyity namana Pierre Older tamin'io andro io any nge de nilaza ny tompon'andraikitra travaux publics fa hoe ho raisinay ny andraikitra anongoany lalany io rehefa tsy mahavita azy ny CUA, zany hoe tsy nialina ho an'le lalana no important fa ny sehoana hoe tsy mahavita azy ny be ny tanàna na tsy mahavita azy fa zao zay ety amin'ny présidence, zay ety amin'ny travaux publics mandray an'io andraikitra io. Nde ho rahantsika zay fifangaroana eo amin'izay andraikitra na fifaniliana andraikitra zay namana Pierre Older. Raha ny lalam-pirenena ny tena andraikitry ny ministeran'ny asa vavety dia sany laza kosa androany ny solotenan'ny minisy-mpanjakana teo anoloan'ireo vahoaka teny Ambohipo fa ho raisin'izy ireo an-tanana ny fanamboaran-dalana na dia tsy anjaran'izy ireo azy. Fampanantenana pokaty no nataony ny ministry ny asa vavety saingy tsy vitany ihany koa hatramin'izao. Tsy ny ministeran'ny asa vavety ihany no afa-kenatra noho ny nataony ny ministera-mpanjakana fa teo ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra. Marina tokoa raha mifanisy le promesse nataony ministry travaux publics. Zay tenenina teo batao le lalana. Tsy efa heritaona zay. Mahery. Zay natao ministera-mpanjakana niraka anay hoe azazasana an'izany na misy fizarana andraikitra ary teo ministera tokony ho ataony zay. Dia nanapa-kevitra amin'ny direction générale infrastructure fa tonga dia atao namanao karariva ihany io lalana io. Volana eo anatiny anaovana an'io. Nakaiza ny commune Antananarivo renivohitra anotan'io koa commune Antananarivo renivohitra fa raha tonga ny ministera-mpanjakana manome vahaolana anareo na vola tokony anaovana ny district hafa. Ho an'ny solotenan'ny commune Antananarivo renivohitra izay tonga teny an-toerana dia nanambara izy ireo fa mifampiankina avokoa ny asa tanterahana ho an'ny vahoaka ka tsy tokony hisy fifanaratsiana tahaka izany. Hitina ny lalana ny trano teo aloha tsy afaka ho ampidinina fa ny trano dia eo efa ela be ny fisian'ireo tany ireo fa noho izany tsy mety ny hoe fanilika andraikitra hoe ny travaux publics efa tsy nanao sa mafana fo ny ministère aménagement ka tonga dia andraikitra zao teny izao. Tsy tokony fanipaka karo ohatran'izany zany ny fitondrana fa tokony fanampy ary izy hoe ndao hifanampiany terahany miaraka amin'ny commune dia miara-miasa fa tsisy fanomezantsiny hoe ianona nanao na tsy ianona zay zany tsy mety. Raha noentana teto amin'ny fampahalalam-baovao fa anisan'ny manana teti-bola ambony ao aorian'ny fiadidian'ny repoblika ny ministera-mpanjakana sy ny tetikasan'ny filoha. Raha oharina kosa ny teti-bola ao amin'ireo ministera hafa dia azo lazaina fa ampahany amin'ireo ministera hafa toy ny asa vavety izany. Tika izany fa izay asa tanterahana ka ahafahana mambabo ny fon'ny vahoaka dia milatsaka avy hatrany ny ministeran'ny asa-mpanjakana. Tsy afa-manoatra kosa ireo ministera hafa noho ny toe-bola ambany dia ambany. Takony eona kosa ny fanazavan'ny teknisian'ny ministera-mpanjakana androany fa vola tokony hanamboaran-dalana any amin'ny commune hafa na district hafa na ihany koa any amin'ny faritra no afindra hanamboarana ny lalana eny Ambohipo. Manahoana araka izany ny lalàna sy ny fepetra izay tokony arahana ahafahana mamindra vola ho amin'ny etsy amin'ny tetikasa hanamboarana ny lalana etsy Ambohipo. Dikan'izany namana Maurice Tsiavonana ny zavatra mampalahelo zany grave zao zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika ity zao satria zao amin'ny firenena normal dia zao hoe io misy mpitondra apetraky ny vahoaka hiasy ireo hikarakara vahoaka ary io vahoaka io dia manome vola ny mpitondra io hoe reto ny etra alohanay teti-bola ampiasainareo mpitondra hikarakarana anay vahoaka. Zay ny normal. Ny zavatra eto amintsika zany dia zao le mpitondra zay tokony hiasa ho an'ny vahoaka dia ny asa ataony ho an'ny vahoaka
tsy hoe satria izy mpitondra ka natao hiasa ho an'ny vahoaka fa le asa atao de propagandy matoa zay miasa ho anareo vahoaka de propagandy ho anay ny teny ilana an'io asa atao io rehefa zavatra tsy propagandy a tsy ataonay ary ny mampalahelo namana Maurice Avonana le vola omen'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana teti-bola lasa fond de propagande ny le mpitondra zany la iantoko amin'ny fitondrana ary zay zany manazava hoe naninona no 100 milliards ariary ny teti-bola ny présidence 200 milliards ariary ny teti-bola ny ministre-mpanjakana filohan'ny HVM filoha nasionalin'ny HVM ay reto vola mpanjakana omenandry zareo reto zany de lasa fond de propagande ka rehefa misy zavatra ary hoe mety atsaratsaratsika toko amin'ny fitondrana ndana miasa any amin'izay tsika fa propagande tsika zay raha vao zavatra mety tsy hoendrika propagande zany de aza manantena ny vahoaka fa tsisy mpitondra fanjakana ikarakara anao vahoaka eo zay zany ny zavatra mampalahelo eto amin'ity firenentsika ity zao namana Maurice Avonana hoe ny fampandrosom-pirenena sy ny fikarakarana vahoaka zany de tsy asa natao hikarakarana ny firenena fa politique politicienne ary ny vola mpanjakana fond de propagande hoaniny eo amin'ny fitondrana namana Maurice Avonana sarotra de sarotra ny mieritreritra azy namana Pierre Older ary manahirana mihitsy ny mieritreritra azy hoe inona moa zany ny sincérité zany ty fitondrana ity na de am'izay asa farana zay tsotra indrindra raha raisitsika miezaka mafy ny gouvernementa Hery Rajaonarimampianina ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina manamboatra ny lalana eto andrenivohitra arak'izay nanambarantsika azy teo zay niainga tamin'ny fandrofana fako zany hoe avela mihitsy aloha zany andre marary le vahoaka ohatrany hoe misy dokotera zany de marary olona io a tsy tonga de tsabona satria raha serisery de mety hoe vitana zavatra tsotsotra fa avela mihitsy izy arary efa kaikio faty a de rehefa velominao izy ka velona de ideranao izy am'izay hoe misaotra dokotera fa ianao no nahavonjy ahy ka tahaka an'izay ny fihetsiky ny HVM Masianandriamatoa Hery Rajaonarimampianina amintsika miteny zao averiko indray hoa le zavan'izy nataony vangongo ny fako tao anatin'ny krismasy sy ny taom-baovao maimbo ny tanàna de rehefa aveo am'izay a ny geste be hoe a nampiasa camion amapolony natao zay nanafoanana n'le fako indray le lalana efa tsisy olona tsy menomenona fa rehefa namboatra lalana de atao amin'ny andro atoandro be aloha na de efa embouteillage tsy hitanono ary fa aseho mihitsy hoe reo zay hitanareo fa miasa ny lalan'olona rehetra atao amin'ny atoandro fa nyteto andrenivohitra atao amin'ny alina fa nyteto andrenivohitra atao amin'ny atoandro benanahary toy izao ny zava-misy zany de tsisy sincérité fanampiana vahoaka na de asa fanaovana lalana tsotra asan'ny commune ny manetsina ny lalana de ny raisiny ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina satria te iseho izy ny zavatra enina namana Pierre Older de mampalahelo tamin'ny resaka ny fanaovan'Andriamatoa filohan'ny repoblika zay nampitaina zany tamin'ny mpanao gazety de ny hoe tesitra io izy zany ny resaka tamin'ny Roland Ratsiraka hoe ny latsy manao afa-tsy tamatavy la fa mba amboary kosa ny anay eto Antananarivo de manontany tena zany ianao manao hoe ore olona fa raha ohatra zany ka tsy avy any amin'ny faritra tsinanana ohatra ny Roland Ratsiraka sy ohatra ny président de république avy eto Antananarivo de iza zany no anamboatra ny lalana ny Tuliary iza no anamboatra ny lalana ny Fianaratsoa iza no anamboatra ny lalana ny Degosereza zany hoe tsy misy mihitsy fahavononana hoe anao ny iraka nampanaovan'ny vahoaka azy de ny ampisondrotra anamboatra ary anao zay afinaritra ny vahoaka fa ndika ny namana Pierre Older de propagande ary zay zavatra zay a anahirana atsika zay satria lay volam-bahoaka zany lay budget zay tokony anamboarana ny fahasalamana ny lalana ny fampianarana sy ny sisa dia saika lasa propagande namana Pierre Older zay no adevitsika voalohany namana Pierre Older zay no resaka nataotsika zany mikasika an'izay resaka hoe mampidina vahoaka mampitahotra ny olona hoe aza midina andalambe zany fa manokam-panjakana zany mampitahotra ny olona hoe ny fantaniana petrakintsika hoa iverina kely tsika namana Pierre Older amtinana azy hoe raha izao moa zany namana Pierre Older io fanjakana io de fa hitan'ny vahoaka hoe
tsisy fanantenana mety ho azo aminy ary io na ovanao prime ministre na ovanao ny membre ny gouvernement efa no azavaitsika fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mihitsy no manana problema eo amin'ny hoe leadership na ny compétence zany hitondra ny tany sy ny fanjakana. Inona namana Pierre no andrasana mandritry ny roa taona sy tapany ivariana ny vahoaka ny anaty lavaka, ny ivariana ny Madagasikara ny anaty ranomasina, ny afaty ny zaza rehetra eto Madagasikara, ny bevoka, ny mahantra sy ny sisa. Zay no mampiditra atsika amin'ny ady hevitra faharoa namana Pierre tsika moa hatramin'ny nanaovantsika aokazava télé sy ny aokazava radio dia miezaka hatrany tsika hoe amaly zany hoe fa maninona tsy mahavita azy reto fitondrana ireto namana Pierre fa maninona no tsy manana résultat mihitsy reto fanjakana ireto, fa maninona no tsy mapety misy fanantenana mihitsy, ary maninona tsy miakatra mihitsy ny fitiavan'ny vahoaka n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Niezaka tsika namaly an'izay ary efa ny zavatra nivalitsika teto namana Pierre sy tahaka ny hoe tsy manana toko politika io fanjakana io dia nitsipotsipona olona tetsyteroa dia nividy nampiasa malety nividividy zavatra tetsyteroa dikan'izay tsisy orientation politika mazava tao anatin'le gouvernement, tao anatin'le fanjakana. Ny manodidina président de république saika olona amina bizina, zany hoe bizina mamay azy eo fa tsy mirarahany zany vahoaka zany. Ny vadin'ny filohan'ny republika miditra amin'le raharaham-pirenena zany rehetrarehetra zany tsy nampahomby ny fitondrana. Faharoa efa nahazavaitsika ny tsy fanarahana lalàna, ny tsy fanajana ny lalam-pandroenana sy ny sisa any ka atao mikimaky ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana. Fa ny zavatra ty tsika resahana amin'ty atoandro ty amin'ty ariva ty namana Pierre dia endrika ray mampiseho ny filohan'ny republika amin'izay eritseretatsika azy hoe tsy dia mifandraika loatra amin'ny etika politika mazava na ny fahendrena tsotra fotsiny ao anaty fiarahamonina na ny marimarina kokoa be da be ny lesona tsy dia tsara loatra ho an'ny tanora nentin'ny filohan'ny republika tao anatin'izay fitondrana nitondrana zay. Anisan'izany zay namparatsika teo hoe nampianatra ny vahoaka malagasy amina resaka malety fifidianana olona, tsy nisy ASVM na iray ary, tsy nisy député ASVM, fa izao noho ny fampiasana malety na ny ASVM na ny journaliste. Efa toetra tsy mendrika zany namana Pierre fa misy zavatra ihany koa zay horesantsika namana Pierre mikasika an'izay toetra n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zay namana Pierre eo amin'izay toetra iray namana Maurice Tsiavonana zay rehefa lany filohan'ny republika ny tenany no niseho tamin'ny vahoaka malagasy le tena toetra, le tena mahaizy azy. Tsy fantatra izy io taloha fa hafa ny fihetsika, hafa ny fiteniny, fonombola tsy lany filohan'ny republika. Fa rehefa lany filohan'ny republika dia hafa. Efa nasehontsika teto hoe fonombola voatany amin'ny voalohany dia hafa ny teneniny. Zany ny tenina filohan'ny republika zany dia manandanja. Fa rehefa lany izy tsy manandanja ntsony le zavatra ny teneniny taloha fa zay tiany atao amin'izay no atao. Nanampanantena tahaka ninona ary izy hoe ao anatin'ny 3 volana dia tsy foana ny 4 ao anatin'ny 9 bolana foana ny délestage, ao anatin'ny 3 volana foana ty rehetrarehetra ty fa hiadana anareo vahoaka. Zay no nampanantena. Fa rehefa filohan'ny republika vao niariary hoe ay ve tsy asiany lanjany ny teny nataony, ary zay mahatonga ny firenena tafiditra mikizo tahaka izao ahitantsika azy zao.